Sasao madio izay efa keloka fa noho ny anaran'i Jesosy Kristy reriany. Amen. Sanganandreny teny somafaly amafany fahotantsika ny tompo. Ny tompo aminao. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Zay mandreny teniko ka mino zay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohana. Fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana izy ho amin'ny fiainana. Noho izany ry havana dia
Amin'anaran'ny Kristy nambarana favovela sy vofavako ny fahotanareo noho ny anaran'ny masina samy amideran'ny tompo ianareo. Ninahitrany amin'ny avo indrindra ho anandry amanitra. Petraka amin'ny fifaliana isika no nira voalahatra sady homanantsika amin'ny torjiany tenin'Andriamanitra.
tonga eo amin'ny fotoanan'ny tanora sy ny ankizy sika dia mangataka ny tanora sy ny ankizy rehetra hitsangana eny am-pitoerana. Dia ataontsika ny hira 8:9 voalohany andry. Mbola iaraka vavaka tsika. Tompo makasitraka feno anao indray zahay satria nomenao izao fotoana indray ny tanora sy ny ankizy ka afaka mandray hafatra avy aminao, afaka mandray ihany koa teny entina miatrika indray ny fiainan'izy ireo tsirairay avy. Dia mitenena ary Tompo fa miaino ny mpanomponao. Amen. Sokavantsika amin'ny baibolitsika ao amin'ny Isaia 7:1-10. Isaia 7:1-10 dia 10. Dia ao amin'ny Jeremia 7:20-11. Jeremia 7:20-11. Isaia 7:1-10 dia Jeremia 7:20-11. Ny Isaia 7:1-10 tapany voalohany no vakitsika manao hoe: aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza merikerika foana fa izao no Andriamanitrao. Ny ao amin'ny Jeremia 7:20-11 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: fa izao mahalala ny hevitra iaverako anareo, ho Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Amen. Mipetraka tsika. Ny tantara entitsika androany dia tantara mipeta sy ny dadany. Andeha hamonjy raharaham-pianakaviana izy mianakireo. Dia rehefa niala tany an-trano dia nitondra fiara, dia ipeta no nitondra fiara. Rehefa nandeha kelikely teny an-dalana dia ny ratsy ny andro. Dia rehefa ratsy ny andro dia avy ny orana. Dia vao nirotsaka ny orana dia natahotra peta, dia ozy izy mantso ny dadany hoe: dada, andao aloha tsika hijanona fa avy be ny orana. Dia ozy ny dadany hoe: tsy mijanona tsika fa hoenty foana ny fiara. Rehefa nandeha kelikely zareo dia nahita fa niakatra ny rano. Dia niteny iray ipeta tamin'ny dadany hoe: dada, andao hijanona fa miakatra be ny rano. Dia ozy izy ny dadany hoe: tsy mijanona izany tsika fa hoenty foana ny fiara. Nandeha kelikely indray zareo dia iova manomboka mijanona ny fiara teo alohany dia nakasisiny. Dia niteny iray izy hoe: dada, andao tsika hijanona fa efa mijanona daholo ny fiara. Dia ozy ilay dadany hoe: tsy mijanona fa hoenty foana ny fiara. Nandeha kelikely dia iova nisy fiara fandona. Dada, efa mampisy accident ity lalana ity fa andao tsika hijanona. Dia ozy dada hoe: tsy mijanona, tezitra be peta. Ny dada koa izany efa hita fa misy olana ety an-dalana dia mbola tereny dada ihany hoe: eto io fiara io. Dia tsy maninona ozy ny dada fa hoenty ihany dia nanaiky ihany izy. Rehefa nandeha elaela izy mianaka dia nijanona ny orana. Dia rehefa nijanona ny orana dia ozy amin'izay dada hoe: peta, ajanono ny fiara. Dia tezitra be peta. Ny dada koa ve zany eo ratsy ny andro tereny dada hoe: hoenty io fiara io. Efa mijanona indray ilay andro ratsy dia ozy indray dada hoe: mijanona. Fa satria dada no miteny dia hijanona ako. Dia voay ianao ozy izy dada. Dia todio ange ariariana ary dia jereo tsara fa ilay tômôbila nijanona rehetrarehetra tany mbola andry. Fa tsika mianaka efa tafavoaka aty amin'ny andro tsara.
dia lasa zareo nanodiany faranantsika hatreo ny tantara. Inona ny lesona raisintsika ao anatin'izany tantara kely izany? Ny itsika amin'ny mahatanora, amin'ny maha-olombelona, amin'ny maha-ankizy dia misy fotoana mandalo olana ao anatin'ny fiainantsika. Mety tsy afaka fanadinana, mety narary, mety mitady asa fa tsy mahita asa, mety hoe voaroaka tamin'ny asa ihany koa, mety hoe nisy olona tiatsika nandao atsika noho ny fahafatesana, dia malahelo tsika, dia mampatsiahy antsika foana ny tompo hoe tsy mijanona eo fiainantsika. Tsy reny olana ireny no sakana entintsika miatrika ny toy amin'ny fiainantsika, fa na mandalo an'ireny ary tsika dia ozy izy hoe tsy tokony hampiondrika atsika izany, tsy tokony ahakivy atsika izany, tsy tokony hampihemitra atsika amin'ny zavatra ho ataontsika, ary tsy tokony hampijanona atsika, tsy mampijanona ny fiainantsika. Satria maninona? Satria Andriamanitra no momba atsika, satria Andriamanitra no mitantana atsika amin'ny fiainantsika. Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana, nitondra ny aretintsika sy ny marary atsika rehetrarehetra. Jesosy Kristy no herintsika, dia Jesosy Kristy no miady ho atsika ary mampandresy atsika foana izy amin'ny ady rehetra atrehantsika. Dia averintsika vakiana le teny teo ao amin'ny Isaia 1:110 tapany voalohany, manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza merikerika foana fa izaho no Andriamanitra aho. Dia ny ao amin'ny Jeremia 7:1-10 manao hoe fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Dia mbola iaraky vavaka tsika. Tompo, misaotra ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny teninao izay mampatsiahy anay mandrakariva fa eo akaikinay foana ianao, ary momba anay ninona ady hatrehanay eto amin'ity fiainana mandalo alehanay ity, ary indrindra mampandresy anay mandrakariva amin'ny adinay. Dia mety zary ianao Tompo momba anay foana mba tsy hamperikerika anay ary hampatsiahanay mandrakariva ihany koa, fa raha miaraka aminao zahay dia tsy maniasy. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Aminareo any eny Tompo, amaky sy ain'ny soratra masina sika riavana araka ny izay hita ao amin'ny bokin'ny Ezekela mpaminany 7. Ezekela 7 ny andininy fahavalambey folo hatramin'ny andininy faharaiky amby roapolo farany. Ezekela 7 natomboka amin'ny andininy fahavalambey folo hatramin'ny faharaiky amby roapolo farany. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Raha hoy izao amin'ny ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao ary tsy mananatra azy ianao, na miteny ananatra ny ratsy fanahy hialany amin'ny lalan'ny ratsy hamonjenany aina, dia ho faty amin'ny elony ihany ilay ratsy fanahy, nefa adiniko amin'ny tananao ny rano. Fa raha mananatra ny ratsy fanahy kosa ianao, ka izy no tsy mety miala amin'ny faharatsiany sy amin'ny lalan'ny ratsy, dia ho faty amin'ny elony ihany izy, fa ho voafonjinao ny fanahinao. Ary koa raha ny marina miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka, ary mametraka fahatafitrohinana eo anoloany aho, dia ho faty izy. Eny, noho ny tsy nananarana ho azy, dia ho faty amin'ny fahotany ihany izy. Ary ny fahamarinana izay nataony tsy ho tsaroana, nefa kosa hadiniko amin'ny tananao ny rany. Fa raha mananatra ny marina mba tsy hanoto ianao, ka tsy nanoto izy, dia ho velona tokoa izy, satria nino anatra, ary voavonjinao koa ny fanahinao. Asan'ny apôstôly 7, vakina manomboka amin'ny andininy 12 ka hatramin'ny 19.
Asan'ny apôstôly toko fahatelo, 2:12 ka hatramin'ny 12. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Petera no nahita dia namaly ny vahoaka hoe, ry lehilahy Israely, nahoana no talanjana amin'izany ianareo? Ary nahoana no mandinika anay ianareo? Toa herinay na fahamasinanay no nanaovanay azy ho afa-mandeha. Ary Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitry ny razantsika no nanome voninahitra an Jesosy mpanompony, izay natolotrareo sy nilavinareo teo anatrehan'ny Pilato rehefa nokasainy alefa. Fa ianareo nandahy ilay masina sy marina, ary mpamon'olona no nangatahinareo alefa ho anareo, fa ny tompon'ny aina kosa no vonoinareo. Fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty, ary vavolombelona izany izahay, ary ny anarany no nampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io, no ny finoany ny anarany. Eny, ny finoana izay azo amin'ny alalany no nahazoany izao fasitranana tsara eo masonareo rehetra izao. Amen. Hotsenaintsika eo am-pitsanganana ny filazantsara. Filazantsara araka ny Marka toko 7, 14 ka hatramin'ny 7. Marka toko 7, 14 ka hatramin'ny 7. Ny nahasitranan'i Jesosy ilay zazalahy nampahorian'ny demonia. Ary noho ny tonga teo amin'ny mpianatra izy, dia nahita vahoaka betsaka manodidina azy sy mpanorandalàna ny ady hevitra taminy. Ary niaraka tamin'izay, noho ny nahita azy ny vahoaka rehetra, dia talanjona ka niazakazaka, nanantona sy niarahaba azy. Ary izy nanontany azy ireo hoe, inona ny adianareo hevitra amin'ireto? Ary ny anankiray tamin'ny vahoaka namalika nanao hoe, mpampianatra ô, nentiko etỳ aminao ny zanakilahy, izay azo mpanahy mona, ary na aiza no azony azy, dia ampijitsiriny izy, ary mandoa vory, dia miketro nify sady valaka dia valaka. Ary niteny tamin'ny mpianatra aho mba hamoaka izany, fa tsy hainy. Ary Jesosy namaly azy, ry taranaka tsy mino, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo, mandra-pahoviana no andeferako aminareo, eto etỳ amiko izy. Dia nentiny teo aminy izy, fa noho nahitan'i Jesosy izy, dia nampifanintsitina ny tenany, niaraka tamin'izay ny fanahy. Dia lavo tamin'ny tany izy, sady nitsikasakasana sy nandoa vory. Ary Jesosy nanontany andrainy hoe, ohatrinona izay nahatongavan'izao taminy? Ary hoy izy, hatry ny fony izy mbola zaza, ary nazerany matetika tao anaty afo, sy tao anaty rano izy hamonoana azy. Fa raha mba misy ainao, dia mamindra-fo aminay, ka vonjeo izahay. Fa hoy Jesosy, ainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Ary niaraka tamin'izay dia niantso ny raindra zazalahy ka nanao hoe, mino aho, vonjeo aho, ho afaka amin'ny tsy finoko. Ary noho nitan'i Jesosy fa niazakazaka ka nanantona azy ny vahoaka, dia niteny mafy ny fanahy maloto izy, ka nanao taminy hoe, ry fanahy mona sy marenina, izao mandidy anao, mivoa aminy, ka aza miditra ao anatiny intsony. Ary rehefa ninananana izy, sady nampifanintsitina mafy ilay zazalahy, ka nivoaka taminy, ary efa toy ny maty, ka nataony maro hoe maty. Fa Jesosy nandray ny tanany, ka nanarina azy, dia nitsangana izy. Ary efa tonga tao an-tranony Jesosy dia nanontany azy mangingina ny mpianany hoe, izahay tsy nahavoaka azy. Ary hoy izy taminy, iny karazany iny tsy mba azo avoaka na amin'inona na amin'inona, afa-tsy amin'ny fivavahana ihany. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
mivavaka antsika tompoko. Saotranao zay Andriamanitra, menao ny anio, vory tokoa ny vahoakanao, iain'ny teninao, mangataka ny fanahy masina mahery, azahoany tokoa mijoro vavolombelonao, satria ny marina asianao mananatra ny tsy marina. Ary izay koa menao ny teninao fa zahay mino mahay ny zavatra rehetra fa miaraka aminao. Kehitriny ary tompo, angataka zany fanahy masina mahery zany zahay, ho an'ny mitondra ny teninao, hanambara ny sitraponao ary ampahery anay, azahoany tokoa mijoro amin'izany finoana marina ao aminao izany. Izahay kosa zay meno kosa dia ahay akato sy hitadidy an'izany teny zany ampiarinay amin'ny fiainanay. Dia anaran'i Kristy mavonjona angatanay izany tompo. Amen. ho aminao zay malalin'Andriamanitra sady voanto sy ny masina, ho aminao ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika, hombany fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Marika toko fahasivy. Alohan'ny teny vakitsika teo dia nisy tantara. Jesosy Kristy niakatra tany an-tendrombohitra, nitondra ny Petera sy Jaona ary Jakoba. Rehefa tonga tany izy dia niova fotsy be izy mamirapiratra hatramin'ny akanjo. Dia niseho teo mosesely nantsony Jesosy iseho tamin'ny olona. Tantara tany an-tendrombohitra io. Mandritra an'izany indray aty amin'ny vodin'ny tendrombohitra, aty amin'ny tanàna, le mpianatra sasany zay tsy nanaraka amin'ny Jesosy le nivakina teo. Nisy olona mitondra ankizy marary azon'ny démonie, tenen'le olona hoe ataovy zay mety amin'io. Dia tsy nahavoaka ny démonie ry zareo nivory ny vahoaka, tonga ny mpanao ara-dalàna ny ady hevitra be manadala mihitsy teo ny vahoaka ny jery. Ao anatin'izany ady hevitra be zany ny midina ry Jesosy, Petera, Jaona, Jakoba. Eo zany le tantara nivakina tamintsika teo. Niverimberina mbetsaka ao ny resaka finoana.
dia ohatra hoe amin'ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo misy hoe ry taranaka tsy mino. Avy eo i Jesosy miteny hoe zavatra rehetra dia hainy mino amin'ny andinin'ny fahatelo amby roapolo. Dia andinin'ny fahaefatra amby roapolo misy hoe mino vonjeo ho afaka amin'ny tsy finoako. I finoana io zany maro karazana. Izay hoe finoana manahoana moa ny finoantsika. Ery ambany koa Jesosy miteny hoe mila mivavaka. Fa ngatsy ny vavaka reto mpianatra reto namoaka demonia. Ny vavaka koa dia maro karazana. Aza mora afa-po amin'ny finoana anananao, aza mora afa-po amin'ny fivavahana ataonao. Zay le resantsika eto. Ny finoana dia miainga amin'ny zavatra tsotra indrindra. Ary fatatsika fa na miteny vahiny dia misy ny teny hoe croyance dia misy ny teny hoe foi. Ireo dia efa tsy mitovy. Ny croyance mety hananan'ny olona rehetra fa ny foi tsy voatery hananan'ny olona rehetra. Ambony kokoa ny teny hoe foi. Manaraka izany misy finoana ho an'ny olona rehetra. Raha manazava ny hoe croyance raha voateraka ny olona dia manana ny croyance io, manana le finoana laharana voalohany fototra. Io zany antsoina amin'ny teny hoe notion de Dieu na notation Dei, na fahalalana tsotra momba an'Andriamanitra. Io zany miarateraka amin'ny olona. Misy voan-javatra anankiroa zany apetraka Andriamanitra ao anatin'ny sain'ny olona raha voateraka izy. Ny zavatra faharoa atao hoe semaine religiomaine na semence de la religion, na ny voan'ny fivavahana. Io ankizy io raha voateraka dia misy zavatra inoany. Avy eo izy tariny ray aman-dreniny ino vatao mankaza, tromba, Bouddha sy ny sisa sady Jesosy. Fa io tsisy zazakely miteny hoe tsisy Andriamanitra. Fa haino azy ny fisiany zany. Olon-dehibe foana no manondrona miteny hoe tsisy Andriamanitra, fa tsy mba ankizy mihitsy fa jereo tsara. Satria raha voateraka amin'ny olona dia manana ny zavatra anankiroa hoe notion de Dieu et semence de la religion. Mivavaka ho azy io. Raha tsy matoky ianao dia atero any anaty ala ny zanaka ohatra ny 𝗔𝗟𝗔𝗛 dia venena eo rehefa afaka 12 taona. Fa mitany ho azy hoe misy Andriamanitra, fa milaza izy hoe misy Andriamanitra. Fa izy mety tsy mitovy amin'ny Andriamanitra. Io zany finoana tsotra. Zay lazantsika hoe misy ambaratonga maro i finoana io. Eto zany dia hijerena ambaratonga ny finoana zany tsika ao anatin'izay. Naninona moa reto tsy nivoaka le demonia sy ny sisa. Ny olona zany dia mila mino tanteraka, mila miakitra amin'ny ambaratonga ny finoana ianao. Ny ambaratonga ny finoana ny tsy ampy teto. Raisitsika aloha ny mpianatra. Ny mpianatra zany tamin'ny fampidirana izy any tsy teo izy tsika moa. Efa jingama nisy fampidirana koa moa izy teo moa sa tsisy moa. Misy miaino. Ahoana ozy tsika teo? Tsy teo i Jesosy, Petera, Jakoba ary John. Zany dia manambara le finoan'ny mpianatra zany rehefa tsy teo zany le mahataritarika ny lohandohany dia nalemy izy ireo. Niena ny finoana. Ireny le olona mila olona foana vao mino. Dia dika ny fitenan'izany amin'ny teny vahiny. Zany hoe mila zavatra eo akaikiny. Tadio fa ny teny hoe dia rehetra dia midobla ny dikany. Mila olona foana eo akaikiny zany vao mety. Ireny le tsy mandeha mivavaka matetika izy rehefa tsy eo pastera. Satria mila olona izy eo akaikiny eo. Efa niveriny zareo zao fa aza matahotra fa teo zareo pastera. Dia izay navoany reto mpianatra reto. Ny antokony olona faharoa ary sarin'ny fiangonana io dia ady hevitra nataony hoe fivavahana. Dia ady hevitra foana. Ireo karazana fivavahana samihafa tsy miaina fa tsy anatin'ny ady hevitra reny. Sy mitory raha tsisy porofo sy ny oy. Andeha ady hevitra natongavana eo fa tsy resaka finoana. Ary zay matoy izay ny sariny reto mpanora-dalàna reto. Zarana ary le izy tsy nivoaka. Zarana ary le izy tsy eo. Tanareo mifindraha aty aminay nareo. Fa aty aminay ny tena izy. Tanareo miandry kendro toana karazan'olona anaty fiangonana koa reo.
andeha tsikilo ny antondohany andeha hijery hoe ina indray no adalan'le pastera sinsisa fehezina amin'ny mpanoradalana reo tiady hevitra ny alaovin'ireo misy indray ny vahoaka dondro ireo zany jery sora tsy hainy bisibahany fa ary misy fagagana nataka an'izao dia ny antony natongavana am-piangonana raha tsy haiko fa mandeha mivavaka ny olona dia mbo mandeha sendra koa natongavana aty am-piangonana indraindray nisy ny taona hoe andao kiva andao dia ny karazan'olona manaraka le rendra zazalahy mivavaka ihany izy fa misy zavatra be dibe fangaro ny teny tamin'ny mpianatra ao aho izy amokan'io fa tsy hainy tsy manan-kery reo everiny fa herin'ny olona namoana démonie everiny fa compétence na fahaiza manao na fahafahamanao no amana démonie antaniny mpiandro hoe raha fahaiza mitsenjery toko sy andinina moana démonie sa nahazo 18 tana amin'ny setelo sefaly ary zay madiso an'ity fanontaniana ty hoe ny fanamarina ty hoe miteny tamin'ny mpianatra ao amoaka azy fa tsy hainy tsy resaka fahaizana io tsy resaka fahaizana fa finoana tsy hoe mahay be ny pastera anao tsy zay ny matafidranao nan-danitra fa inony finoana zay no idiranao aminy ary na Jesosy arasala zay lahy io ny teneniny hoe raha mba misy hainao koa ndikan'izany ankolaka efa tsy naombo ny mpianatra ao ka ahoana amin'izay alahy jereo ny andininy faharoamroapolo fa misy an'izany raha mba misy hainao ary le teny ary zany efa tsy dia tsara sode zay le finoana nanana finoana manandrak'andrana tsy tonga lavitra miaotraotra manome tsiny ny hafa mitsapatsapa tsapaina aloha ny mpianatra tsy nahavo dia tsapaina indray ny mpampianatra zany sao dia mbo mahavo ary zay matezitra ny Jesosy hoe hainao hoe matony zavatra verinao dia mahatezitra zay hainao hoe tsotra kely fa mianatra malagasy ndray tsika raha misy zany mangatiko hoe mba ame vola raha miteny izy hoe vola anome izy sa tsy anome ay azonareo am'izay la izy hoe Jesosy hainao hoe le teny mihitsy ny mahatezitra azy fa ngaty resaka fahaizana fahafahamanao na fahaiza-manao finoana ny tadiavina aminao ary le valiten'le olona manamarina n'izany amin'ny andininy fahatelo amin'ny roapolo ahoana ozy izy mino aho dia inona mitohiny avereny hoe ahoana ozy izy te voatsapany hoe zaka efa mino fa finoana hafa indray ny takina amiko zay ny dikany hoe mino aho vonjeo aho afaka amin'ny tsy finoako misy tsy finoana vaovao misosiky ny finoana zany dia miakatra raha voataranao dia pasenao zay mba misy dingana hiakaranao indray midikany ka tsy tafakatra aby teo zay le hoe mino aho vonjeo aho afaka amin'ny tsy finoako tsapana amin'izay hoe misy zavatra takina amiko ianao ny tsy mino ianao nitondra an'le zaza ny tsy mino ka ninina atao amin'ny olona tsy tafavoaka foana izy satria ianao mihitsy ny loha mitokantrano ny tsy mino ny finoanao mirefarefa ary efa dépasser ny zanakao io finoanao io mbola variana ihany ianao tsy tafy ianao satria tsy miakatra ny finoanao variana loatra ianao miheviteny hoe fa ampy io fa tsy ampy io ny zavatra rehetra dia hainy mino Jesosy ahoana amin'izay ary aiza amin'izay ary ahako teo izy natsapa hoe ahy za ty mbola tsy lasa lavitra variana mijery ny hafa zany izy zay mahatonga Jesosy taranaka tsy mino ireo olona efatra reny nomeny Jesosy tsiny le mpianatra ny mpanoradalana beadevitra ny vahoaka ary ny rendra zazalahy ariany nandinin'ny fahasivambifolo hoe ry taranaka tsy mino mandra-paoviana ny toerako aminareo mandra-paoviana ndaferako aminareo mandefitra Kristy dia nanasitrana le zaza fa raha mitokony izy tsy tokony sitraminy io satria samy tsy mino izy ireo ny mpianatra kely finoana le rendra zalahy finoana bontolo ny mpanoradalana andeha hiadevitra ny tongavana eo ny vahoaka be tsy androfana zay no mahatonga ny Kristy miteny hoe mandefitra amity dia amin'ny isika hoe izy amin'ireo ianao atao amin'ny fiangonana fa ireo ny karazan'olo ao anatin'ny fiangonana
izy am'ireo ianao nahatongavanao aty fa ireso tokony samy miakatra amin'ny finoana. Zavatra faharoa resahan'i Jesosy dia momba ny vavaka. Ny vavaka koa dia misy ambaratonga maro. Ny vavaka io misy karazana maro. Misy vavaka fifadian-kanina, misy vavaka fanaovana sasoa, misy vavaka mampijaly tena, misy vavaka maro mandoalika inona nefa nataonao tamin'ireo. Fa betsaka ny mpivavaka fa tsy ampivavaka. Karazana vavaka inona nefa nataonao, misy ambaratonga io satria misy fotoana mila karazam-bavaka tsara sady marina ny mafy ataonao satria le démonie manko manana zavatra manamarika azy ty démonie anankiray ty. Aza mba tratran'io ihany. Inona ny toetran'ity démonie ty? Maninona izy? Mona izy sady marenina. Hitantsika zany amin'ny andininy fahafitambin'ny folo aloha, mpampianatra nentoka ty aminao ny zanako lahy izay azo mpanahy mona. Dia avy eo indray amin'ny andininy fadimy amby roapolo, iary noho nitan'i Jesosy ny azakazaka natinazy ny boaka dia niteny fanahy maloto izy ka nanao hoe ry fanahy mona sy marenina. Manahirana io ka na ianao fa nitokanina mpiandra na mpitandra mieritreretaka raha fanahy marenina io itenim-pahefanao io tsy henona sa henona. Eo zany dia fa tampina ny domino satria izy tsy maheno an'io. Anotaninao izy tsy miteny. Io zany ina ny fanafodiny io Jesosy rehefa tanatrano manko ny mpianatra ny baradika izy nga tsy namokatra fa ahoana vakitsika andininy fahasivy amby roapolo ahoana ho Jesosy ary hoy izy taminy iny karazana iny efa nahita mona mareniny ianareo. Hoy zay efa nahita tsangano tanana. Betsaka ny mandenga tamin'ny fiangonana. Misy fotoana ivadinao mona marenina. Marina sa tsy marina? Rehefa miditra amin'izany izy sahirana ianao hoe. Tanareo rehefa tonga aminareo mandenga nareo izy satria tokony anangatanana izy karehetra. Misy fotoana ny zanakao io mona marenina. Tsisy rarahiny, tsisy miditra tsony ny communication anareo. Sa tsisy an'izany? Misy fotoana ny fiarahamonina mona marenina. Na ny fitsarana mona marenina. Zay ny dikan'io anie. Mila avozinao raha va tonga amin'io ianao tsisy zavatra azo ataonao, tsy mavozy ianao pastera sy ny sisa tsisy afaka. Iny karazana iny no Jesosy, espèce ny dikan'ny karazana. Kategoria misy karazan-javatra ao amin'ny fiainanao tsy afaka raha tsy vavaka. Ary ianao ihany ilay mivavaka fa tsisy olo-kafa. Fa indraindray afindranao amin'ny olona izy. Aza miodikodina tsony mitady faniliana boky émissaire izy nareo fa vavaka ihany ny fanafodina. Zay ny tenen'i Jesosy iny tsy solution iny. Fa fomba fivavaka ao amboara. Fomba fijerinao atao hoe fivavahana, fomba fifandraisanao amin'ny Andriamanitra. Tsisy azo atao Jesosy. Tsisy azo atao. Fa mivavaka ihany. Na tonga n'ity démonie ty mivoaka zany noho Jesosy riry. Fa ianareo raha anao Jesosy vavaka, tena vavaka ary vavaka. Ta tsisy zavatra azonareo atao. Nisy fotoana zany anao midona amin'ny rindrina amin'ny fiainana, tsisy zavatra azonao atao fa mipetraha mivavaka. Zay ny dikan'izay. Zay ny sary tena ambadika hoe mona marenina io démonie io. Ankoatra ny arabaka teny hoe sarotra voaka ny démonie mona marenina. Tsy mora io. Ray mandeha ary mahita amin'ny démonie mona marenina io tao an-trano. Ary tsisy mitovy amin'ity zavatra ataon'ity ny communication zany gestuelle ampitahorina anao satria mona marenina izy. Zay mahatonga ato miverimberina hoe mandovory izy mihitsy tsinitra izy mikitro nify izy ataony ohatrany maty le olona. Rehefa tonga tao an-trano zany io dia navoaka ny tokoatra ny mamona marenina azy. Rano nalefana. Dari tena misy teny raha le seza atao amin'ny salon nay tamin'izany. Mivoaka avy aty io raha io ka hatrany ambany.
ateteny tsikelikely amin'izay anao mitsoka matahotra raha dia mitsoka hoe aty amin'ny ankizy mikisarynareo tsainareo ty fa zavatra hafa io avoaka ny raha zany amin'ny masona amin'ny sofiny dia ny anambany hay ny mampitahotra anao ohatr'izay koa ny fiainana ndraindray tsy hitanao atsony zay atao zavatra tsy mbola fahita tsy mbola niainanao no atrehanao izay le hoe iny karazany iny tsy afaka raha tsy mivavaka rehefa nanao an'izay dia tsaroko tenin'ny Jesosy tsy mila nandroaka demonia intsony fa mitanana napetraka tamin'ny lohany dia nivavaka naharitra ela janona le raha dia niteny izy tsy hoe andavanandro le ankizy zany tsy moana andavanandro fa rehefa mihetsika le demoniany zany tsy miteny izy dia mareniny fa tsy mora akory zany tsaritsary ny fiainantsika zany rehefa tonga amin'io ianao aza be zizontsony aza miseho mahay an'io ny olona koa tsy mahay an'io fa vavaka ary zany mahatonga antsika miandry rehefa potika tsisy raisina le tokantrano voataitra efa tokony nijanona ianao fa tsy tafavoakanao tsony io fa miantoa amin'ny Andriamanitra ny efa mpianana koa dia amin'ny Ezekela teo Ezekela 7 karazan'ny olona ao am-piangonana koa io manoloana ny finoana mizara roa na telo ny olona ao amin'ny fiangonana misy ny olona atao hoe tsy avotra Andriamanitra rery malala nisan'io fa tsy fanolotony koa tsika rehefa mirava ianao le tsy avotra ny karazany voalohany tsy avotra itsika amin'ny 9 hatramin'ny 7 tsy maintsy tenenina zay ny dikan'io vakitsika hoe 9 hatramin'ny 7 raha ho za miratsy fanahy ho faty tokoa ianao nefa tsy mananatra azy na mitena nanatiratsy fanahy ialana amin'ny ratsy amonjenany ihany dia ho faty amin'ny elony ihany zany ratsy fanahy zany nefa dinoka amin'ny tananao ny raha fa raha mananatra ny ratsy fanahy kosa ianao fa izy tsy mety miala amin'ny faratsiny antsy amin'ny lalan'ny ratsy dia ho faty amin'ny elony ihany izy voavonjinao ny ena izay tsy mamarina amin'ny teorian'ny olona hoe iandro olona rehetra endra tam-piangonana izy vao hivavaka ihany nary mangalatra mivavaka aminareo andraso ihany satria ity ny valiny asaina mankaty izy anarina na miaino izy na tsy miaino fa rehefa tsy anaritsika izy ianao koa tsy avotra miaraka aminy adinoko aminao ny rano izy alefa asa ty ihany izy na dia anao rakitra azy fa ary tanareo fa hoy izao amin'ny ratsy fanahy zay ny teniny Andriamanitra ihany mahalala hoe izy le ratsy fanahy tsy avotra io fa tsy isika fa izy misy ao anatin'ny fiangonana engane ka tsy ho betsaka fa io misy ary ny tenenin'Andriamanitra hoe mananatra azy ianao mety zay avotra ianao tsy mananatra azy ianao koa lefako miaraka aminy zay mahatonga antsika miteny foana manitsy amin'ny tokony olona ray zay tsy avotro ninina ataonao fa izy indray dia tsy maintsy teneninao tsy maintsy mankaty am-piangonana tsy maintsy manao choral manao sokoto fa izy efa tsy avotro ninina ataonao tsy avotro io ny texte fa ianao izy sauvé satria mbo niteny ianao mba nanitsy azy ianao tao amin'ny tanora tao ianao raha tsy manitsy azy ianao izy efa tsy avotra ihany fa ianao koa maninona manaraka any zay ny antokony olona voalohany ny antokony olona faharoa irezay azo avotana tsy hoe avotra vatrany azo avotana satria mbola misy soa anankiroa io amin'ny 20 hatramin'ny 120 indray ny vakitsika ary koa raha ny marina miala amin'ny fahamarinana ka manao ny meloka ary mimetraka fahatafotony eo anoloany dia ho faty izy noho ny tsy nananaranao azy dia ho faty amin'ny fahotany ihany izy ary ny fahamarina zay nataony tsy ho tsarovana nefa kosa zay dia ny faharoa maninona fa raha mananitra ny marina ianao mba tsy hanota ka tsy manota izy dia ho velona izy satria ninoanatra ary voavonjinao miainao ireza azo avotana koa andraikitritsika raha miteny ianao ataony hoe marina ny anaran'io zany hoe mbefa mety izy efa miny any izy efa miroso amin'ny finoana izy efa olo marina izy amin'izay lafin'izay saingy mety ho solafaka izy zay le hoe azo avotana anaro mafy izy ozy izy raha tsy mananatra azy ianao dia izy na koa izy fa ianao ka manaraka azy koa ino
fa raha mifony izy miova izy manavitra olona roa ianao sady avitra izy avitra koa ianao tsy afa miala ianao zay ny antokony olona telo anatin'ny fiangonana firy-tsanjatony le tsy avitra fa tsy maintsy dralidradrana foana firy-tsanjatony le tokony ho avitra fa saingy izy ny tsy nety a dia ianao mbo avitra firy-tsanjatony ny olona azo avotana nentina avotana avitra mihitsy ianao koa avitra miaraka aminy firy io mety ho firy io isatsapany mety ho firy io ary zay mamarina hoe raha vorony zanak'Andriamanitra dia misy foana ny olona tsy avitra ao am-piangonana aza donona zay Jesosy nanana mpianatra 20 a dia tsika anao kajo koa fa nisy nanao matematika 20 dia firy ny azo ny latsaka raha manana 20 zany izy firy ny latsaka tsy mahay manisy mbola ka telefona tanareo am'izay fa na Jesosy ara sahirina mamonjy atsika zany dikan'izany a fa vao maika hoe pastera firy zany ny latsaka sao dia mbo mifamadika hoe raha manana 20 izy a resisany avitra dia ataoviny kajy amin'ny fiangonanao dia manome tsara io rehefa kajina hoe firy ny mety ho avitra tsy mahazo mirehare zany isika midikan'izany ny fampianarana manaraka amin'ny asana apôstôly novakina teo Petera zany rehefa avy nanasitrana dia gaga amin'ny olona Petera sy Jaune io dia namalo izy aza gaga io nareo a eveninareo fa herinay io fa masinanay azafady tsy zay io tsy zahay mihitsy fady le Jesosy le nivononareo le masina sy marina amin'ny anarany ihany nasitranan'io tsy fahaizanay io fa zay ny teny fotsiny zay zany ny fampiarana ka hoy isika teo hoe le finoana misy ambaratonga mba miakara amin'ny ambaratonga hafa anao sao dia tojo fahasahiranana ianao vao ikiravoravo finoana ny fivavahana dia misy ambaratonga iakara ny fomba fivavaka mba miakara koa amin'ny zanatohatra hafa ianao ny fomba fivavaka ao sao dia tojo zavatra tsy ampoizinao dia ianao mirefarefa zay miteny soratra masina resahana amintsika hoe mila mino tsy resaka fahaizana ihany na fahaizana tsy anjery soratra masina io tsy zay io fa misy zavatra hafa tokony akarana ao amin'ny finoana sy amin'ny fomba fivavakantsika ho amintsika mandrikarivany izany finoana sy fivavahana omeny tompantsika izany amen
dia no fahatelo delevo petatoko ne fanavotana akatua venegedele elimba ifakadiavana akeza ombona ivavaka sika riavana misaotranao zay ry tombo Andriamanitra rainay io fa be loatra ny fitiavanao anay ianao ilay Andriamanitra tsy mitsahatra amin'ny teny fa manambara aminay mandrakariva ny sitraponao Andriamanitra indrisa nefa tompo fa mona somarenina zay eo anatrihanao ny manampitsofina fa efa impiry tokoa moa ianao no niteny aminay izao no atao izao no tanterao dia fa dia minitsy miaino izahay ka manao be marenina manoloana ny sitraponao Andriamanitra eny fa na dia fantatray ara-ny marina dia minimona ihany koa izahay ao anatrehan'ny sitraponao ka tsy samy aiky manaiky ny finoananao Andriamanitra ary miaiky ny fahotana ihany koa menatra sy mangayay zay ry tompo fa mahatsiaro manana sofina entiny miaino sy vava hoentina manambaraka nefa dia tsy ampiasainay amin'ny tokony ho izy zany ankehitriny zay manavao ny fanoloran-tenanay ho ampiasainay amin'izay fanamoronanao azy ny sofinay sy ny vavanay manaiky amin'ny vavanay zay fa ianao ny tompo sy mpamonjy ny fiainanay ary ny sofinay dia hoezahanay mba holiana ny amin'ny sitraponao Andriamanitra iain'ny tsara zay ambaranao Jesosy Kristy tompo dia mankasitraka anao sahady Jesosy ny amin'ny fialanao nenina ny aminay zanak'olombelona fa ho ianao hoe raha tsy mahareny filazantsara ny olombelona rehetra dia tsy ho tonga ny farany dia mankasitraka anao zay tompo ny amin'izany fitiavanao lehibe izany dia indreto izahay
mba tena ho lehilahy sy vehivavy lehibe amin'ny finoana, tsy hitaredretra fa hijoro vavolombelona mandrakariva, tsy ho be ady-hevitra ny amin'ny fivavahana. Fa raha ny fahatongavana eto Jesosy dia mba aoka ho hita taratra, mba hamovo tsara, ka ho fantatra fa tena mpino anao Jesosy Kristy tokoa izay, ary velona ny amin'izany finoana anao Andriamanitra izany. Dia mampianaranay Jesosy mba tsy ho fahazarana fotsiny ihany koa no hahatongavanay tahaka izao, fa tena anana ilay etaeta hiaino anao Jesosy Kristy, ary anana etaeta anambaranao, anambara ny finoana anao Andriamanitra. Dia avao Jesosy ny fomba fivavahana ty anatinay, mba tsy ho andeha amin'ny fahazarana fotsiny ihany, na ho amin'ny filan-javatra ihany koa, fa ianao no hanome anay ilay fanahy mahery, azonay miantso ny anaranao amin'ny fahamarinana. Jesosy, ampitombony finoana ianao. Dia mampianarana Jesosy mba hifanintsy ihany koa, tsy hifampitaza-potsiny any amin'ny mety ho fahaverezan'ny namana, fa hifanitsy ho amin'ny tsara, hifampitaona ho amin'ny famonjena, ka mba ho isan'izay vovonjy avokoa izahay rehetra. Izany Tompo no fanirinay, etaetanay ataonay eo anatrehanao. Dia ankehitriny izay Jesosy dia mivavaka ho an'ny tsirairay ao anatin'ny tsy fahasalamana. Ianao Andriamanitra no analany rofy, anasitrana izay rehetra loharanon'aretina ka amehery indray. Ao ihany koa Jesosy ireo izay marary any amin'ny hopitaly, io namanay. Ianao Andriamanitra no efa hijery azy ireny, araka mivavaka izay asetriny eo anatrehanao. Ianao Andriamanitra hamaly vavaka azy araka ny finoana, ka hamindra fo aminy ianao. Mivavaka izay Jesosy ho an'ny fiainam-pinoan'ny fiangonana, fiainam-pinoan'ny sampana tsirairay avy. Eo Jesosy ny fanomanana an'ireo tetikasa maro samihafa ho fitezana ao anatin'ny sampana. Dia ianao Andriamanitra nanolo-kevitra ny amin'ny vina sy ny tanjona ao apetraka, ary dia mba hanana anjara lehibe amin'izany ny amin'ny aim-panahy ao amin'ny vavaka sy fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Dia mahatoky izay Jesosy fa tsy ho amin'ity volanyity ihany no hivelomanay amin'ny finoana, fa ho amin'ny androm-piainanay rehetra dia hita ety aminay fa velona ty anatinay ianao Andriamanitra. Dia ny sitraponao no tanteraka eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ankehitriny ihany koa izay Tompo dia mivavaka ho an'ilay aman-dreny mpitandrina izay natolotrao hitandrina izao fitandremana izao chapelle izao. Mahatoky izay Jesosy fa ianao no hiaro azy, hiay azy, nomenao azy ny fahalalana tsara rehetra dia mizarizany ho anay izy. Dia ankasitrahanay Tompo ny fanoloran-tenany, ary mangataka izay mba hitsinjovanao azy mandrakariva, dia hisy ny ankohonany ny vady aman-janany. Ny momba azy rehetra Tompo, petraka feno eo am-pelantananao. Ho anay mpandray fanasan'ny Tompo Jesosy, raha iombina latabatra aminao izahay dia tena ho zava-dehibe aminay tokoa izany, mba ho hita tanteraka ty anatinay fa mihinana sy mandray anao izahay, ka ho tanteraka tokoa hoe ianao ny velona ty anatinay. Dia mahatoky izay Jesosy fa tsy tahaka ny idiranay teto, ny voanay eto, fa olona velon'ny finoana, feno hery avy aminao Andriamanitra, olona manana ny fanahy masina, sa hijoro vavolombelona ka hitory ny fahatsaranao amin'ny mpiara-monina rehetra. Dia ankehitriny Tompo manoloana ny sitraponao, dia tsy hainay akory ary tsy hainay, tsy fantatray izay vavaka tianay angatahany eo anatrehanao, fa apetraka aminao fanahy masina izany. Ianao ilay fanahy masina izay mivavaka ao anay isan'andro. Eo anao Jesosy Kristy ilay fona ho anay eo ankavanany iray.
apetraka feny eo am-pelantananao zany Jesoa amin'ny anaranao Kristy Tompo ilay mpamonjy mpamela heloka anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny olona voavela heloka riavana mahatsiaro sy miaiky ny fahotany ary vonina anaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia samanambara ny finoany amin'ny vavany eo anatrehan'Andriamanitra. Ko andeha itsika iombona hitsangana, iombona anao ny fanekempinoana laharana fahatelo. Fanekempinoana laharana fahatelo iombona atsika amin'ny anaran'ny Tompo. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia mandraka tamin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fonom-bolam-panota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho. Tonga izy hitady sy hamonjy ny very, izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy ny manambara ny fanahy itsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany anaova-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay eto mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Amen. Mahazo toerana ianareo. Misy ireo ny ity avantsika ity izay manolotra ny tenany iray latabatra amin'ny Tompo naiky an' Jesosy Tompo sy mpamonjiny amin'ny alalan'ny sakramenta masina ny hira fanampin'ny fahasivy amin'ny telopolo araka ny voalahatra ny raintsika andininy voalohany dia hiakitra ny alitara masina izy. Fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitondran'ny fiangonana fivelena ho antsika ny mandray ity zanak'Andriamanitra ity mba ho isan'ny mpiombon latabatra amin'ny Tompo iray iaina amin'ny alalan'ny famandran'i Kristy ao aminy. Vavolombelon'ny fanekena ho ataony isika, vavolombelon'ny antso ny fitiavan'ny Tompo, efa nampianarina ny fotompinoana kristianina izy nahatanteraka tamin'ny finoana tamin'ny batisa dia atolotra antsika ao masinina ankehitriny. Ary isika mpanefazan'ny Tompo koa dia miezaka manavao ny fanekena rehetra nataontsika teo mason'ny fiangonana. Dia isika hitsangana hivavaka hangataka ny fanahy masina. Ry Andriamanitra rainay io, misaotranao amin'ny fonay manontolo izahay. Sitraka ao mantsy ny nanome toky anay fa ny tena fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na aiza aiza tsony fitiavana anantona anao Andriamanitra. Andriamanitra tsara sy mahatoky io, ninony fanambaranao izahay. Teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao izahay ka nangataka ny hirotsahan'ny fahasoavanao aminy. Nampianarina ny filazantsara anao izy ary niezaka izahay na dia malemy azy.
mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay fandrainao. Ary ankehitriny rehefa nandre ny antsonao izy ka afaka hifidy akalalahana ny lalana izorany dia indro tonga tao anatrehanao mba hanambara ny finoany. Ry Tompo, mba hiano reny vavaka rehefa miakatra eo aminao ho azy. Raisy koa izahay rehetra anio ho amin'ny firaisana masina aminao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahana izany. Ho azy anie ary ho anao ray any an-danitra sy ho an'ny fanahy masina ny dera sy ny laza ary ho voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Venoantsika ny teny fanorenana izao fanokarana izao ny Tompo. Izaho ny mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka aoko izy andany tenany sy tondriny azy fijaliany ka hanaraka. Fa na iza ny tamonjy ny ainy dia avery azy, ary na iza no avery ny ainy no ny amiko dia azo izany. Fa inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy, inona nomeny olona ho takalo ny aina? Fa na iza nanao ny sitrapony raiky izay nan-danitra dia izy ny rahalahy ka nabaviko ary riniko. Ary amin'izany nazovonazovona ny akao natrehan'ny olona, ekeko kosa natrehan'ny raiky izay nan-danitra. Nazovonazovy no andahiny hatrehan'ny olona, ho lavy kosa izy natrehan'ny raiky izay nan-danitra. Amen. Noho izaho miteny Tompo izany dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminao. Hovalinao araka izay sitraky ny fonao. Ianao vamin'Andriamanitra raintsika paharantsika sady raintsika nan-danitra zay tiantsika ka manomeny Jesosy Kristy zanany lahatokana zay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Mihinany Jesosy Kristy zanany zay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azo tombotsy mpamonjy va ianao. Moa ianao manaiky ho amin'ny tenanao ny fanaikiran tamin'ny batisa zay efa nandraisanao ny fanomezan'ny fanahy masina, ka zany fanahy masina zany mampizotra anao amin'ny lalana fiainana kristianina, ka hiezaka ianao ho tian'Andriamanitra, hankatony sitrapony, hahatsiary vavaka sy hamaka baiboly, hamonjy fanompom-bavahana sy fanasà amin'ny Tompo zay adidy sy tombotsoan'ny mpino. Manaiky ny tisakato aho. Okary ianao hitodika amin'ny fiangonana mahafampahabe maso ny fanekenao sady hanonona ny anaranao. Izao halambo manana antsika rindra dia manaiky sy mino fa Jesosy ny Tompo sy mpamonjy ahy. Voavela ny eloko ary azoko ny famonjena. Ekeko ny hodisy hanompo azy amin'ny foky rehetra dia nanapa-kevitra aho ny handray fanasan'ny Tompo izay anehoan'ny mpino ny fanekena, famonjena sy ny fampihavanana atao amin'ny Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina no hanambaran'ny Tompo amin'ny fiangonana sy ny mpino tsirairay ny sitrapony. Koa ezaka ao eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ny andinika azy sy azoto amin'ny fanarahana ny fampianarana amin'ny fomba samihafa. Amin'ny maha-isan'ny mino ahy dia atolotro azy ho zava-dehibe sy voalohany ny fitondrana ny voninahitran'Andriamanitra amin'ny fitondrantenako ary ezaka aho ampiasa ireo talenta sy fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba hanompoko azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako. Ny herin'Andriamanitra no iankinako anatanterahako izany rehetra izany. Amen. Mandre anao Andriamanitra, ny heriny tanterahana amin'ny fahalemena. Raha lambo manana tsiky narindra. Raha lambo manana tsiky narindra. Noho izany fanekenina ataonao teo izany dia aminarin'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina dia manamasina anao izay, mitsodrana anao izay, manokana anao izay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asainay anao andray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy toy efa niantsona ilay tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagagany no hatanteraka sy hampitoetra anao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fifaliana tena izy, mahire sy mahatanja fa ny Tompo momba anao. Iombona hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay tsara indrindro, misaotra anao zay no ty ora nomenao iainanay eto anatrehanao ty. Apetraka eo tananao ray eo ty mpanomponao zay avy nanamafy ampahibe maso ny fanekeny sy ny finoany anao Andriamanitra. Ianao ry Andriamanitra ray eo no niantso azy, koa namaly zany antsonao zany izy. Tao io ny fanapahan-keviny toetra amin'ny fahatokinanao, ka mba omeo azy ny hery aharetany amin'izany, no ny fanahinao masina.
ianao ihany no aoka anomana azy anantona ny latabatra ao masina sy ampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahany, matanjaka ny finoany tsy azozongozonina ny fanantenany, ary mahery ny fitiavany. Aoka hifikitra mafy marina izay aminao izay mahavonjy izy, ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana anao Jesosy Kristy, ary isehony amin'ny kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao, ho vavolombelona amin'ny teniny sy ny asany. Ho mivavaka aminao izay ry Tompo, mba homeo anay rehetra koa ny androsatrany amin'ny fiainana kristianina, mibanjina amin'ny fanjakana mandrakizay efa nampanantenanao ho an'ny zanakao. Koa eno izay ry iray ny famindram-po fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpanalanay, sady mpamonjy anay no entinay mivavaka tahaka izany. Amen. Rehefa nefan'izany tompo vaovao tany mafy ny ananao mba tsy siaka sady boninahitra ao, mandehanaka mitombo amin'ny fahatsarana rehetra amin'ny herin'ny tompo, fa ny zavatra rehetra dia hainy mino, mandehana amin'ny fifalian'ny tomponao. Amen.
iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Aminareo izay ao amin'ny Kristy eny amin'ny fiadanana, fa ny fahitana dia mbola ho amin'ny fototrandro, ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Eny, na dia mitarehdretra azy izy, andraso ihany, fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona. Indro feno avinavina ny fanahiny ireny, fa tsy mahitsy ao anatiny. Fa ny marina ho velon'ny finoany. Habakoka 2:2-7 sy ny 4. Toy izao indray vaovao ray tamin'izao maraina izao. Vita soma tsara omaly ny fiofanany dekona sy ny loholona. Isaorana ny tompo, ny mpitandrina amin'ny 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛, ny birao fiangonana ary ny fikambanany dekona sy ny loholona. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ny sabotsy 17 ny volana Septambra amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny akanso mpino no anatanterahany sampanasa fikambanana ny fivoriana mahakasika ny fandaminana ny 𝗔𝗟𝗓𝗏. Ny alahady 17 ny volana Septambra no fivorian'ny birao manomboka amin'ny 9 ora ary mipihevitra rà amin'ny 9 ora. Vaovao avy amin'ny sampana. Ho tanterahina amin'ny sabotsy 17 Septambra ho avy izao eny amin'ny 𝗧𝗥𝗏𝗔𝗡𝗏 amin'ny 7 ora sasany maraina ny dingana manaraka amin'ny faninanana soratra masina. Ko manentana ny mpianatra, ny mpampianatra, ny ray aman-drenin'ny mpianatra ary ny fiangonana ray manontolo hitondra mibavaka ny zanantsika hiatrika izany ary ho tonga hanotrina azy ireo. Ny alahady 17 ny volana Septambra ho avy izao kosa ny famaranana ny taom-panabeazana 4:22-5:22 sy fanokafana ny taom-pitezana vaovao. Koa manentana ny ray aman-dreny, ny mpianatra, ny mpampianatra ho tonga amin'izany manomboka amin'ny 7 ora maraina. Ny fanamiana iraisana ho an'ny mpianatra dia t-shirt maitso. Miverina ny ratsana tany-ketsa ny 8 amin'ny 3. Sampanasa AFF. Finaritra. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa totosa ny alahady lasa teo ny fankalazana ny 15 taonan'ny sampanasa AFF. Isaorana ny mpitandrina sy ny birao fiangonana, ny diakona sy ny loholona ary ny fiangonana manontolo na totosa izany fotoana izany. Anio 8 amin'ny 3 ora kosa no fivoriam-be faharoantsika sampanasa izay anatanterahantsika ny tatitra sy rojom-bavaka tafika masina izay natao tany Miantsoarivo Behenjy. Tatitra fankalazana ny 15 taona ary fanomanana ny 𝗔𝗟𝗓𝗏 taona 2022. Manantena ny fahatongavantsika rehetra, indrindra ireo izay nanao tafika masina tany Miantsoarivo Behenjy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Sampana tanora kristianina. Finaritra. Totosa soma tsara ny 17 sy ny 18 ny volana Septambra lasa teo tany Matasoa ny jeritodiky ny sampana. Isaoran'Andriamanitra tamina totosan'izany ary isaorana ny mpitandrina sy ny mpikambana rehetra ny amin'izany. Mahafaly anay sahady ihany koa ny anatrika ny rindran-kira iarahana amin'ireo atongom-pihira rehetra eto anivon'ny fiangonana ho fitadiavam-bola hanoanana ny fankalazana ny 15 taona ny sampana tanora amin'ny taona 2022. Mankasitraka sahady amin'ny fanotronanareo ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminareo tsirairay avy.
ilazana ihany koa mpikambana rehetra fa misy ny fampianarana soratra masina iarahana mpitandrina anio arivo amin'ny 3 ora eto am-piangonana tongava daholo avy amin'ny sampatia finaritra mijanona ny kapea sy ny mpiandraikitra rehetra ao aoriana amin'ny fotoam-pivavahana fa misy fandaminana ifampisarahana komitiny liturjia finaritra misaotra an'Andriamanitra lehibe fa vita soa ny fionan'ny komitiny liturjia tamin'ny ray aman-dreny mpitandrina ny zoma fa 7 septambra lasa teo misaotra ny révérend docteur 𝗧𝗥𝗜𝗡𝗜𝗓 mpitandrina ny tarika anay tamin'izany Andriamanitra ny hatanteraka izay rehetra tokony ho natao araka ny areny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy ny voninahitra dia ho azy irery ihany amen. Rakim-pisaorana no fitantanan'ny tompon'ny fiainako sy nanomezany ahy ny mari-pahaizana master tout en droit public et sciences politiques atolotra ho amin'ny pasteur Mikael, pasteur stagiaire ny estike ary ny sampana sekolelady ao amin'ny rantsana Taniketsa. Hanefa ny voadiko amin'Andriamanitra aho no soa nataony tamiko ka namaliany ny fivavako. Voninahitra saotra dera laza ho azy irery ihany. Mangataka vavaka noho ny tsy fahasalamana eo amin'ny fitsaboana izay ho atao. Tononona ho an'ny mpitandrina docteur 𝗧𝗥𝗜𝗡𝗜𝗓 ny sampana Dorcasy ary ny 3F. Misaora amin'ny zavatra rehetra, koa misaotra aho, misaotra an'Andriamanitra fa nomeny asa ary afaka manao izao fanatitra izao. Misaotra an'ireo rehetra izay nitondra ambavaka sy nanohana, ny tompony hitahy ianareo. Misedra fitsapana sy olana maro ankehitriny ka mangataka vavaka araka ny soratra masina hoe mahasitrana amin'ny fotorotoro izy sy mameno feriny. Mangataka ny hira fanampiny laharana fa 720 sy ny hira fanampiny laharana fa 720. Atolotra ny docteur révérend Rakotozafa, ny mpitandrina mpizajara, ny vadiny docteur révérend Rakotozafa, ny sampana Dorcasy, ny vondrona mpanazava. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Tiany fisaorana. Fa izao dia ny eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara ahy. Vadina Velon'ny tompokilahy Rakotondravony Maminirina Arsona dia maneho fisaorana ny fiangonana ary manolotra fararakitra. Tsara levenana ny maty ary misaotra ny fiangonana nitondra mbavaka. Izay indray ry havana ny vaovao iray tamin'izao maraina izao, voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Fifaliana ho antsika ny mitonam-bavaka ny fanamasina ny fanambadian'ny reto zanatsika Rakotondrabe Mamy Didiasy Randrena Arvelo kanto nandrianina hitsangana zareo raha ao reo izy ireo dia mivavaka nareo ny fiangonana. Saora tompoko. Momba ny fanampomavahana liturjika hiditra ny volana Oktobra amin'ny heriny an'io zany tokony efa tolotry ny tompon'anjara rehetra mandritra ny Oktobra amin'ny vakiteny vavaka 10 minitra sy ny sisa. Ray volana mialoha zany io atolotra efa tokony mahafantotra zany izy ny décorna miasa Oktobra sy sampana tompon'anjara volana amin'io dia efa tokony aterina amin'ny heriny ny mpandray anjara. Ny mpanjay anjara rehetra araka mifantatsika dia miseho herinandro mialoha ao amin'ny mpitandrina sy ny komitiny liturjia. Momba ny 3T efa ho avy ny tetikasa, tetikandro, tetibola. Manomboka amin'ny 922 dia iray volana isaky ny sampana no sy anananareo. Tsy misy tsony ny sampana mitsofoka amin'ny volany sasany. Alaminareo amin'ny sabotsy zay. Raha ianao indray ny te-hanome azy anjaranao zany. Efa mazava zany hoe tsy mifampitsofoka tsony hoe zay fa zatra nytika alao tsofoka eo ihany tsisy tsony zany.
fa ny volanao ihany ny volanao. Dia alamino ny ray volanareo amin'ny asabotsy hariva zany. Fa tsisy mandidanao tsony hoe meo azy ny fête de mère na fête de père zany fa ianao ny te hanome. Efa mazava le izy hoe tsy misy mifampijabaka tsony le volan'ny sampany. Dia ny manarak'izay zany ao anatin'iny zany dia ireto komity sy fikambanana reto misy olo toerana le ray volana mifampitiditra iny zay tsisy tsony. Ny komity teknika sary sy feo azavana hiditra amin'ny teti-bola reo. Maromaro zareo anatin'io fa mitambatra reo. Ny komitiny sosialy amin'ny ray volana io. Dia ny fikambanana katekomène reo telo reo zany no miditra eo. Efa ho avy koa ry zalahy nangana eselikeo ry zareo. Rotatsika eo zany fa zay mahatonga hoe ray volana isaky ny sampana ihany manomboka zao fa tsisy volana faharoa itsony zany. Dia alaminareo amin'ny sabotsy zany zay mety ho litige ifandaminareo amin'izay zay vanareo malalaka manao teti-bolanareo. Momba ny fiofanana ato amin'ny fiangonana tsy paster rery ny manofana fa trandrao ny arena ao anatin'ny fiangonana fa anisan'ny fiangonana manan-karena ity. Fantatranareo moa fa misy dokotera eo amin'ny 50 latsaka eo ato anatin'ny fiangonana. Dokotera rehefa mitenana zany manomboka amin'ny dokotera médecine zany ka hatramin'ny mpampianatra rehetra ankatso hatraiza maro izy io tsy tokony ho hitanareo zany. Na amin'ny agro na amin'inona manana an'izany tsika pahay vorona pahay zavaboary physicien sy ny sisa misy professeur émérite ato fa misitrika ato amintsika ato zareo. Alèvre in'olona reny ingénieur ato maro be. Mahoana ny tsy ampiasainareo ireo olona reo amin'ny filamin'ny sampana fialan'ny fiarahamonina. Raha tsy tsika mifampandroso dia tsy mandroso ny firenena. Misy olona nanao agent diplomatique ato. Misy olona spécialiste amin'ny géopolitique ato. Atso izy ampianatra ny farafakely ny ilaina. Ny chapelle zany dia anisan'ny fiangonana anisan'ny be manam-pahaizana ato. Tanora sy lehibe reo misy tanora mitovy aminareo. Raha ny médecine fotsiny resantsika tsy latsaky ny roa isatsapa anatin'ny dokotera médecine. Ary fantatrareo zany ka itsika zany tokony ifamindra aina, ifamindra fahalalana mba azotsika miara-mivoatra amin'ny zavatra rehetra. Ka ireny fandarina troatenareo reo zany tsy paster rery nantsonareo fa ifampiarahanareo any. Fa ato zany misy olona manana ressources humaines matanjaka be tsika ato zany amin'ny sehatra rehetra dia antso reo olona reo zany mba azotsika mifampitatana mifampivoatra zany. Tsy diplôma akory io fa fahaiza manao. Fa hatramin'ny mahay traiteraka hatramin'ny mahay mahandro misy atao amintsika ato sy ny rehetrarehetra misy mahay mangalam-pihinana koa. Dia jereo reny arena ireny dia ampiasao ana amin'ny sampana sy fikambanana rehetra ana amintsika any mba azotsika miara-mivoatra. Mandroso amin'ny fotoanantsika isika misy ny fanasan'ny tompo manasantsika hiarandray fanasan'ny tompo amin'ny mpandray fanasan'ny tompo vaovao indrindra fa ianareo vahiny amin'ny tompo no manasanareo. Iroso amin'ny fanoratena amin'ny alalan'ny rakitra isika. Nena
manasanao ny tompo amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo rehefa avy eo a ho raintsika nira mialosy ao reny tsodrano. Tanteraka aminareo zao tsodrano zao. Andriamanitra ny fiadanana masinareo samy tanteraka. Ho arovana avokoa ny fanahinareo, ny ainareo, ny tokantranonareo, ny zanakareo. Ho tanteraka nareo tsy hanantsina amin'ny fiavian'i Kristy tompontsika. Ho tahina raha mandeha, ho tahina raha mitoetra, ho tahina raha antsa, ho tahiny an-tanàna hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Petraka isika hivavaka mangina. Ny tompo iny karazany iny tsy mba azo avoakana amin'inona na amin'inona afa-tsy ny amin'ny fivavahana ihany. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra.
hoe ny soratra masina izay maresy teo omeko mana miafina sady omeko vato fotsy ary eo mivato dia misy nanaram-baovao vaho izay voasoratra ary tsy fantatr'olona afa-tsy izay mandray azy ihany izay manantsofonaoko izy iaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana izay maresy dia avelako hinana amin'ny hazonaina izay ho amin'ny paradisan'Andriamanitra. Amen. Mivelatra malorantsika zao fanasana masina izao santarina sahady izany hazonaina amin'ny paradisa izany ko asan-drato amin'ny tompony fonareo. Fantatra efa tompony tompo ka ny mpanjaka ianao Kristy Andriamanitra avy amin'ny Andriamanitra. Misananao zay satria feny fiderananao nandanitra ny kerubima sy ny serafim rakotry ny elany ny ariky anjely ny anjely tsy omby alinalina ny mpaminany ny apôstôly ny martiora ireo olom-boa avitra efa sambatra aminao ko mianta aminao izay mba iombona ny feno marobe anandanitra ka hisantitra sahady ny fanjakana sy ny fiobina masina manao hoe orenesitsika ny teny fanorenana zao sakramenta masina izao. Fa Jesosy tompo tamin'iny alina iny zanamadiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy raiso hany ity ny tenako izay omena ho anareo izao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Dia araka sanokany kapoka rehefa ninana dia hoy izy misy tro amin'ny tianareo rehetra va ity ny rako ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra famelan-keloka izao natao fahatsiarovana navinana misotro ianareo fa navinana ireo ny mihinana itony mofotony sy misotra amin'ny kapoka dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavina. Amen. Ivavaka isika atsiaro ny asa-pamonjeny Kristy sady angataka ny fanahy masina. Ry tompo ranaizy nan-danitro indretsy manao ny fahatsiarovana natongavan'izanao ko olona ny finanambiliny Betlehema ka hatramin'ny fasan'i Josefa avy any Arimatia nisangana tamin'ny maty ianao ary niakatra nandanitra ny fony eo nkavanany ray niandry sy mitalao ny fiverenanao raha teo izahay naniraka ny fanahy masina ianao ka nahatonga anay ho zanak'Andriamanitra ko mba hafenao ny voninahitra ao ny fanatim-pisaoranay raha eo ta io tanteraka sakramenta masina zao endry Kristy le tokony le tanteraka ilena terina indray mandeha monjy anay teo amin'ny azo fijaliana. Ry tompo ray anan-danitro mianta aminao zay amin'ny fanahy masina le fanahy mahery le fanahy miara milaza amin'ny fanahinay fa zanak'Andriamanitra zay le fanahy tsy hita nafantatra zao tontolo zao satria atao aminay ary miasa aminay izany fanahy zany mangatahanay mba hatsovanay tafary marina tokoa amin'ny mofo mandrany Kristy rehefa miombona amin'ny divay sy ny mofo zay miamta aminao zay ry fanahy masina hamasino ny mofo manambara amin'ny tenany Kristy hamasino toraka za amin'ny divay manambara ny rany Kristy fa ny fanahy masina koa dia mahary mamelona manamasina manomenay ny fanamezy-pasoavana rehetra ko mianta aminao zay ny fitiavanao sy ny famonram-pona amin'ny Kristy ry Andriamanitra ray satria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ao aminao Andriamanitra ray tsy tokoa mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy tompontsika izay novakina ho antsika satria iray ihany ny mofo isika koa dia tena iray ihany isika na dia maro azy fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo ray izany avokoa. Ny kapoka ny fisaona zay sorantsika moa tsy firaisina amin'ny ranony fanekena va izany ny ranony fanekena vaovao zay nalatsa no antsika ho famelan-keloka. Amen. Hoy Jesosy Kristy ty andeha efa voatra avokoa ny zavatra rehetra hipetraka isika ampizarana ny mofo sy ny kapoka.
zanak'Andriamanitra mba hitombona amin'ny finoana sy amin'ny fivavahana. Amen.
Misangana isika nitry tena. Oka isika iombo-po amin'ny faneretena manao hoe Tompo. Tsy mendrika ny atao zanakao. Tompo tsy mendrika ny toyanao mba hatafitrano. Tompo tsy mendrika ny tsipitsipy izay sombitsombo-datsy rehefa amin'ny latabatra ao akory. Kanefa ho ianao hoe izay manatona tsy manao lavy mihitsy. Eto no anoloranao anay mofinaina rano velona. Jesosy Kristy ilay maniry ny tombotsika amin'ny finoana hatrany. Raiso hany itenitenako izao no ataovy ho fahatsiarovana. Raiso ny tenako ny teninao ary ny rako ho fiainana. Jesosy Kristy izay maniraka antsika ny roso amin'ny fivavahana hatrany. Tsona rehetra ity fahitiny rako na fainakena vaovao izay alatsaka amin'ny rehetra famelan-keloka izao nataovy fahatsarovana. Misaoranao izay Tompo. Fihevina araka izay mety izao sakramenta masina izao. Any mpanahy mavoka ary sakafo ny fanjakany lanitra. Maranatha, avia Jesosy Tompo. Amen. Oe Jesosy Kristy aminao izay efa niombona tamin'ny nofo aman-drany tamin'ny alalan'ny fanasan'ny Tompo. Izay mino any asa ataoko no ataony koa. Ary no asa lehibe no zany azy izy satria izaho mankany amin'ny ray. Ary na inona angatanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ho ataoko izany. Amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika hanao ny rakom-pisaorana.
aza dia mafana fo loatra fa manjary marary fo tandremo ny fonao mihoatra no ny tokony heverina ozy ny soratra masina dia no tsara ny fonao rehefa mihaino an'le hira zany. Ianareo aneny tombo ka iaro anareo ampamirapirina ny tavana aminareo aneny tombo ka iantra anareo anandratra ny tavana aminareo aneny tombo ka anome anareo fiadana. Petraka ivavaka mangina isika. Ho ny tompo anaka atolory ihany fonao. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo.